Alleluia, alleluia. Miarabantsika rehetra tratran'ity fotoana mahafinaritra afahantsika miona amin'ny fandarana baiboly teny velona iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra reverend Dimy Andriason. Tenin'Andriamanitra ny teny f'Andriamanitra tsy manao n'inona raha tsy efa milaza manokana izany amin'ny mpanompony. Zany hoe mila fantatsika zay mpanaraka ty fandarana ty fa ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra teny, mpitondra hafatra fotsiny mpampita fahasoavana fa Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny teniny no mandefa ny fieviny ho anao mpanaraka ty fandarana ty. Be da be ny olona zao tokony hanaraka nyty fandarana ty fa noho ny antony maro samihafa voatazona ny rehetrany fa ianao tsy namelan'Andriamanitra raha tsy miona amin'ity afa-sy ty. Ny hafatra tiako fampizarana anao amin'ity marain'ity dia baiboly ny teny aty amin'ny boky mpanjaka faharoa toko fahadimy ety tantaran'ilay manam-boninahitra siriana zay nanana ny toerana mihitsy tao amin'izany firenena izany, natahorana mihitsy satria olona masika kanefa olona taktisien mpiady mahery izy ny tenin'Andriamanitra ary nampitolagaga amin'ny mpanjaka mihitsy satria hatramin'izay nijoroany ny antom-pisiny tao amin'ny firenena siriana tsy resy mihitsy ny siriana fa zao nisy ady zay tsy nandreseny dia ny abokana fa nandre izy tamin'ny alalan'ny mpanompo tao anatiny tranony niteny hoe raha makany Israely ianao ka miona amin'ny lehilahin'Andriamanitra mino afahadio ianao. Lehilahin'Andriamanitra dia manan-katao ary nanam-bola efa niteteziny daholo ny karazana dokotera rehetra era-tany fa tsisy nahitana fanasitranana fa ty tenin'ilay mpanompony ty ny tena nahavariana azy hoe raha nakany Israely ianao ka miona amin'ny mpanompony Jehova dia mino fa ho sitrany ianao. Dia ny baiboly ny teny niteraka finoana tao aminy zany dia niteraka fanapa-kevitra dia niteny tamin'ny reo nanarade azy izy hoe ho any Israely tsika iona amin'ny lehilahin'Andriamanitra ampy zay. Dia nanomboka nanangona fanatitra izy dia hita amin'ny mpanjaka moa izy nomakomana teo dia ho ny mpanjaka fa inona ny ataonao namana dia hozy izy hoe dia ho an'ny Israely iona amin'ny lehilahin'Andriamanitra andray ny fanasitranako. Tairabe koa le mpanjaka dia nanolotra fanatitra ao atolotra ny lehilahin'Andriamanitra any Israely. Somary dingany kely ny tantara tsy iona tamin'ilay zavatra somary nampomea satria nisy fotoana moa tsy le lehilahin'Andriamanitra no nanatona ny fampanjaka anka le mpanjaka ny Israely ny eritreretra hoe gera venty dia aviny reto ka ino tsy zay izy fa fanasitranana no antony nandehanan'izy ireo tany Israely. Dia tao amin'ny fanjakana tao indray nisy ny teny hoe ny lehilahin'Andriamanitra afaka manampy anao hanasitrana anao dia ary amoro ny ranony Jordana dia nihetsika niala teo namana sy ireo mpanaradia azy. Rehefa tonga teny nefa izy dia ny zavatra nitranga dia zao tsy nivoaka indray ny lehilahin'Andriamanitra fa naniraka amin'ny mpanompony Gehazy ambarao azy hoe izy ve le namana le mitady fanasitranana mitady fanadiovana dia tenenao azy hoe mila miroboky mipita ao amin'ny ranony Jordana izy ary amin'ny fanfitony dia ody taka ny hodiny zasakely ny hodiny. Dia lasa le io niona tamin'ny namana fa vao nahita azy namana dia somary tezitra ihany satria no heveriny fa tsy nanaja azy ny lehilahin'Andriamanitra satria izy dia olona tsongom-bolo ary tsisy olona zay tsy mekoaka aminy teny ny nandehanany rehetra. Fa izao nisy mpanompo vavy anankiray indray mbola nampiasainy tompo niteny tamin'ny ry tompoko raha mbola sarotra an'izy zao ve no asainy ataonao raha andraisanao fanasitrana no tsy ataonao va efa tonga eto Israely antsika tonga eto amorony Jordana miroboky mipito amin'ny rano maninona moa zany. Rehefa nisaintsaina ny eritreritra teo izy dia nanapa-kevitra akatoa ary rehefa nakatoa izy nandritra ny ray roa telo efatra dimy enina boka ihany izy nanoroboka tao ary fa tamin'ny fanfitony dia nadio taka ny hodiny zazakely ny hodiny araka ny voalazany lehilahin'Andriamanitra. Ry avana malala mpanaraka ty fandarana ty ny zavatra tena tiako resahanao anao dia zao Andriamanitra mandefa teny amin'ny alalan'ny mpanompony dia zasy hainao mila fahagagana na miandrandra kasika Andriamanitra sambory ampinono zany ao anatin'ny fankatoavana
fa hoy ny tenin'Andriamanitra zay mame voninahitra omeko voninahitra. Za milaza aminao ary manasa anao tongava manatrika an'ireny toerana nandrenisanao fa manao fahagagana Andriamanitra. Tao Israely nisy toerana iray atao hoe Betesda dia nisy rano tao. Dia ny baiboly miteny fa zay olona miroboka voalohany eo rehefa kasina enjerin'Andriamanitra na fanan'Andriamanitra zany rano zany dia mitondra fahagagana. Be da be ny olona anakany fa nisy lehilahy ray 80 taona nalemy teo tsy nety tafiditra tao noho ny aleminy fa tonga teo Jesosy teniteny taminy teo sitrana venao dia hoy ilay malemy zay mihitsy natongavaka eto dia hoy Jesosy sitrana ary tsangana tonga dia nitsangana lehilahy taitra be tsy nila nyroboka tao amin'ny rano. Ahoana ny raisan'ny fahagagana? Tenin'ny Jesosy ny antefa androaniko tenin'ny Jesosy metefa aminao tsy teny anao indana miroboka ary amin'ny ranony ary na tsy na ary fa afaka mindray mikasika Andriamanitra amin'ny alalan'ity horonan-tsary ty ianao satria ny tenin'ny tompony teny fivavaka marina mahery indrindra efa nahitsy zay tsy hoe nare fotsiny fa tao anatin'ny asa fampona misy anay ty betsaka ny efa nandresy betsaka ny efa niavaka anjaranao indray zao atsagnano ny tananao raha io hitanao ny tanany tsiray zay manatriky ty fandarany ty fantatrao ny etaetany sy zavatra iriny amin'ny mahalelan'Andriamanitra nansoranao piteko ny asan'ny devoly mitondra aretina tsy fisina korotana tahotra tahotra ny hoavy tsy ambinina tsy manan-kery fa tonoko niosotro ny fananganana niosotro ny voninahitra niosotro ny fanasitranana fa hitatsitsika fa hitapity miaraka amin'izy ireo amin'ity tontolo andro ty amin'ity volany ty dia olona manan-karem-pahasoavana manoatra mpandresy amin'ny atao sy ny atrehany izy ireo. Sotranao raha io sotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manombomy soran'Andriamanitra ianao raha misy fijorona vavombelo dia alefaso ao anatin'ity Mctv ty fa ho an'ny tompony voninahitra samy tahiny tompo.